Manoloana ny fitombony ireo marary mitondra ny otrikaretina coronavirus ary indrindra ny fitantanana ankapobeny ny krizy ara-pahasalamana eto amin'ny firenena dia tsara ny mandinika ireto teboka vitsivitsy ny RMDM ireto. Voalohany, raha ny antotanisa ofisialy avoaka isanandro dia tsapa fa mbola tsy voafehy ny fiparitahan'ny otrikaretina coronavirus eto Madagasikara. Izany dia midika fa tsy mahomby ny paikady eto mpitondra fanjakana iadina amin'ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus ity. Tsy misy moa ny mangarahara ka tsy misy raha teo ny mafantatra izany paikady izany. Ny zavatra tsapa dia tsy matotra ny fandraisana fanapahan-kevitra ary tsy ampy mihitsy ny fandaminana momba ireo fanapahan-kevitra noraisina. Ity izany dia amin'ireo fizarana fanampina samihafa na koa ny fandaminana ny fivezivezen'ny fiara. Noho izany tsy famatorana izany dia very fanambola-velona ny vahoaka malagasy eo amin'ny fandaminana ny fiainany andavanandro ka miteraka fimenomenomana maro samihafa eny anivon'ny fiarahamonina. Tsy misy mihitsy ny mangarahara eo amin'ny fitantanana ireo fanampina maro samihafa avy amin'ny mpamatsy vola. Noho ny tetikasa tsy mazava fa afenina amin'ny vahoaka dia tsy hita izay fiantraikan'ireny fanampina ireny eo amin'ny sosialy sy ny toe-karena ny vahoaka malagasy tsy mandady harona. Ankoatra ny olana sy ny fanavakavahana ireo izay misitraka ka ireny fanampina ireny eny anivon'ny fokontany dia adino ireo faritra sasany amin'izany famatsimbola izany. Ny mampalahelo aza dia variana mivarotra tambavy amin'ny firenen-kafa ny mpitondra ka adino tanteraka ny fiarovana sy ny fanampina ny vahoaka malagasy. Takina ny mangarahara momba ny andraikitry ny fanjakana sy ny volam-panjakana miasa eo amin'ny famokarana io tambavy Covid organique io. Tsy afahana mifehy fiparitahan'ny otrikaretina ny tsy fahampin'ny testa vita isanandro eto amintsika. Takina ny fampitombona ny fitiliana atao isanandro. Ny famatsimbola avy any ivelany anefa dia afahana manafatra fitaovam-pitiliana ary koa manofana ireo mpitsabo malagasy anao izany fitiliana izany. Noho izany dia takina ny anaovany solombavambahoaka sy ny lolona fanadiadiana na enquête parlementaire amin'ireny fitantana ireny famatsimbola avy any ivelany ireny sy izay volam-panjakana entina miady amin'ity aretina coronavirus ity. Tsara ny manamarika fa ao anatin'ny fivoriana ara-potoana voalohany tanteraka ny eo anivon'ny parlementaire amin'izao fotoana izao. Manitsy tsy lavoloha ny vahoaka malagasy satria mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana manerana ny nosy na antanan-dehibe izany na ambanivohitra. Andraikitry ny mpitondra ny miaro ny vahoaka sy ny fananany kanefa toa lasa ambanin-javatra izany ankehitriny. Mitaky fandraisana andraikitra maika sy mahomby ny vahoaka malagasy mba ahafahany miasa sy miaina ampilaminana. Tsapa ihany koa fa ataon'ny mpitondra fitaovana entina anam-param-pahefana ny fahamehana ara-pahasalamana eto Madagasikara, indrindra fa eo amin'ireo hainao manjery tsy miankina na dia misy aza ny fahavononana eo amin'ny fiaraha-miasa dia hitany tsy manajany mpitondra ny fandaminana izay izy ireo ihany no nametraka izany. Aoka tsy ho atao fitaovana politika ho an'ny mpitondra ny hainao manjery tsy miankina. Takina ihany koa ny anaovana fanadiadiana maika momba ireo zavatra nitranga tany Ambovombeandroy. Aoka ho ajanona ny fanamparam-pahefana amin'ny vahoaka madinika izay hita fa tsy manana piaro amin'izao fotoana izao ary takina ny anasaziana araka ny lalana manan-kery ireo tompon'andraikitra tamin'ireo savorivory sy ny vonolona tany antoerana. Amin'izao fivoriana ara-potoana ny anteny merarotonta izao dia takina ny andiniana ny lalana mifehy ny mpanohitra mba ahafahana miasa araka ny andraikitra voasotry ny lalam-pandrenana ho an'ny Repoblika Fahefatra izay ny mpitondra ankehitriny ihany no namatra sy nametraka izany. Firenena demokratika i Madagasikara ka mendrika ny anana izany mpanohitra izany ara-dalàna izay fototra iorenan'ny demokrasia ho an'ny tany demokratika toa ny Madagasikara.